on n'oublie pas. Misy ny miteny hoe on n'efface jamais. Raha ny hoe I feel good ny fandaharana dia tsy zany velively no atiam-po amin'izao. Ary dia mampasiahy zavatra maro hoe l'histoire est un éternel recommencement. Matoa izany miteny zahay nefa tsy eo. Za tsy amaky resaka hoe izao na izao. Nefa ianao mafantatra zavatra betsaka. Mafantatra zavatra betsaka aho ary maro ny verité neniko. Mba isin'ny stabilité de tsy navoakako. Mba isin'ny filaminana de tsy nambarako. Ka na eo ary izao fandarana izao zay natao ampitsiky de mamerina ny fahatsiarovana hoe vaotra ny lela mangidy ny vava. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Na de mbola tsy voalaza ara fa tena lasa risika rehetra de miara manaraka ny vaovao eto ihany fa ny ay sasiny. Fa dia malahelo ary mbola ao anatin'ny manjombona tanteraka amin'izao na de mbola siosio resaka fotsiny azy. Manontany anareo hoe fa inona ny andro manambara azy fa mangidy ny vava. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Inona montsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay mareva iny, zay malasa olona. Alasina hitaratan lavilaka misy masamboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikiany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Vaovao be! Andramny Gino Icy. Zay zava-pisotro manana hetaheta vita avy amin'ny dité naturel. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendé comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Tena ao anatin'ny korotina tanterana kamitsy ny fotoana izao ny fiainako aloha fa dia tena mialatsiny aminareo namana rehetrarehetra mpiara-miasa fandaharam-potoana tena mikorotana be mihitsy dia mialatsiny indrindrandrindra koa aminareo mpiaino. Salama aby tompoko. Miarabasika amin'ny talata marain'ity. Salama e. Filgody dia tsara lefa alla. Averina. Dia nefa ny filgody kosa aloha ao anatin'ny andro manjombony. Ny alahelo moa ao anatin'ny resaka zavakanto efa nenantsika ireny ny vaovao maraina koa zay mbola iandrasantsika ny toyany aloha zany satria efa hitantsika mandeha iny ny vaovao misy tompona andraikitra ihany koa ny antso anay zany amin'ity loza na fiaramanidina helikoptera nitranga tany amin'ny tsinanana ity mipandikama hoe fa eo ihany zay angatahana angamba ny andray fitenenana kokoa inona zany ny amfoany aminareo fa ny ety aminay dia ny tompona andraikitra ny gendarmerie teo aloha ny antso fa dia ny doboka any an-dranomasina aloha raha ny vaovao voalohany voaray ny maraina teo fa ny alina moa ny sasany efa nahaino an'ilay izy ny helikoptera anankiray zay misy tompona andraikitra ny gendarmerie any anatin'isan'izany segy dia miandro vaovao sady mandritra ny rivotra miandro vaovao amin'ny fomba ofisialy fa mbola fanirina sy finoana moa tsy maintsy apetraka foana fa ny hoe porté disparu aloha no vaovao aloha dia mijanona treo aloha fa ohatrany manokana zay tena efa anisan'ny olona tena hoe nankafiziko izy dia mivavaka mafy ho azy aloha na izany na tsy zany fa anisan'ny olona nijereko avy ety ambany izy hoe io izy dia lasa izy niakatrany fa dia hita hoe anisan'ny vaovao nampalahelo ihany koa tamin'ny maly maraina iny ny nahadobo an'ilay sambo antsoina hoe MS Francia tao anelanelan'ny Mananara sy Sonerano Vongo ary dia 520 ny olona noentiny dia nefa hita faty tamin'ny 10 ora maraina 9:40 ny hita velona kosa 50 ny toy ny vaovao fa ny netsinanany koa manko nisy mihitsy le izy ka tsy fantatra hoe ahoana ny antony zany rehetrarehetra zany fa dia ohatran'ny
nisintona olona maromaro ny ranomasina tato ato de toizy kely aloha zafady manao loha hevitra ihany moa zany de ataontsika mifandimidimy eo akoatran'izay vaovao mampalahelo izay ny loha hevitro tiako resahana eto de ity eto Madagasikara tsika amin'izao fotoana izao tao anatin'ny fifaneraserako tamin'olona tao anatin'ny volana vitsivitsy nefa efa azo atao hoe taona maromaro ihany de sahy miresaka sy manambara eto fa tsy manome ny sahazana ireo zay tena mitondra fahaizana sy traikefa ho atsika ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy mametraka fa manjary lasa atao ohatrany eo ihany ny fomba fitazanana n'izay nianatra sy nandranto fianarana indraindray hoy ilay olona niresaka tamiko omaly tahaka ny hazontsiny sy heloka indraindray ary eo anatrehany médiocritude na ny eo ihany ny fiarahamonina ny olona manana traikefa sy tehizara akapobe ny resaka zay teneniko zay fa de tena tsoriko eto ny zavatra hitako sy tsapako ary viseraserako am'rehetra maro de maro ny olona mahay na ny tanorana ny atonotony lasa mandeha de ny resaka ataon'ireny olo reny de izao tena tsy reconnu ho iry zareo eo amin'ny sehitry ny asa eo amin'ny sehitry ny fanapahan-kevitra ny asa be tianay hoentina sy ny traikefa tianay hoentina eo manko ny manahira ny resaka kely amin'ny hoe misy miteny hoe ndraindray any ivelany ohatra zany de lehibe de be manao tembava hoe ka tsy makaty ary nareo de mba manasoan'ny firenena sy ny sisa ny constat sy ny fanadihadiana de milaza mihitsy fa tsy mahatsapa ho reconnu sy rémunéré na mahazo karama araky ny tokony ho izy rehefa mandeha honnêtement ireny noho izany ankehitriny zany taona maromaro de misy hémorragie de capacité sy hémorragie de cerveau be de be zany hoe fitsoahana ny fitenenako azy fialana ny fitenenako azy eo misy antithèse azo tenenina fa amiko de zao tsotra nefa le izy matoa zany débauché reny olo reny matoa any ivelany izy reny miasa tsapany fa any reconnu kokoa izy constat zay ataoko zay sady azo atao loha hevitra eto zao de manao kopakopatanana ho Andrazaki zay miasa any ivelany any ao pari aho izy miasa ary anisan'ny bandy mpihaino rivotra tsy am'izao lera zao izy tsy mivantana no mihaino rivotra fa mihaino ankolaka izy rehefa amin'ny fotoana rediffusion no haino satria ao anatin'ny miasa tanteraka izy am'izao lera zao raha Zaki zay mpitondra fiara ao amin'ny ambasady ao izy ambasady tsika malagasy ao Frantsa ao misy miantso fa isy raha goty be da be mihitsy miteny reny olona reny magnino isy raha mba averina ny tandrazana mba de zao ny resako tamina olona any aloha olona any aloha ohatra any de misy olona indray eto zay efa mikarakara taratasy de lasa misy firenena tonotonona tahaka an'izao hoe any Canada, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, misy hatrany Japon ary ireny olona reny de miteny hoe ataovy ny taimbavanareo fa tsy rarahinay azoko le zavatra ty nitenenina tsy vita ny taimbava eo makanisa ty lahy de manaova zavatra ty tsy vitan'izany le izy ny antony izahay ozy za zao nafantatra ny hery zay efa lasa moa izy zany efa maty izy zay hery zay nitondra traikefa be teto ary de nanao proposition tsika raha miresaka fanjakana miresaka tompon'andraikitra aloha zany de izy andefa message leo Larissa ao miresaka politika foana gote maka leo système ny resahako système fa tsy politika politika ratsy azy système ny système nipetraka zany de tsy nanaiky ny traikefa netiny io bandy io ny zavatra netiny io traitement na fako traitement na rano resaka irrigation de ny capacité technique sy informatique entina mitraité an'izay mila moyen zany fa io de tena mbo manga kely teny nitondona tamy rindrina foana io de farany izy moa zany lasa nandeha taty amy développeur izy aloha zany raha fahalalako azy de maty moa izy noneveo nampalahelo le karazana ohatra raisina le karazana ohatra raisina tahaka an'izany no mahatonga andreo bandy reo miteny hoe raha misy firenena hafa no mireconnaître anay de tsy rarainay taimbavanareo olona tsotra le teneniny io fa tsy ny système mandray no miteny azy hoe manaova zavatra ho anay eto ary nareo kanefa tokony ban-toerana ao am-tsain'ireny olo reny ihany aloha zay efa nisy ny ohatran'izay matsy ny tantaraiko teto lay hoe fitiavana an'ilay tanyrazana satria raha manana n'ilay fitiavana an'ilay tanyrazana izy na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana ny karama sy ny mety tombony ho azony amin'izay zavatra ataony de aleo tokony hoe misitrika eto foana satria misy mantsy le ramatoa anankiray iny manko ny tantaraiko teto ozy izy le ramatoa iny hoe zao ozy izy nody ohatrany sinoa tareny tena sinoa mihitsy izy de ny araby izy de ozy tsy tadidinao ve za tsy tadidiko zay le tany Suisse iny ay ve le tao am'le sakafo ananareo iny ay ve fa tadidinao moa le namako iny eno tadidiko mihitsy le olona ka tadidinao izy mivady reo samy gasy daholo izy mivady zareo iny tsy ho de ty tsony
fa ahoana tsy tianony aty tena tsy velona aty mihitsy izy de ahoana ho izy rehefa maty izy tsy levona aty tsony ka de ahoana ho any zana tsy alefany aty tsony ka de ahoana tsy gasy tsony izy zany any ankely izy azo ataony tsy gasy ny anany zavatra tiako apetraka tsotra raha nomokondohako de zao tena micomprendre an'le olona taninina taimbava teneniny aty hoe ka maninareo mba manao zavatra aty tena maro ny olona mitondra zavatra eto fa midona mirindrina ho any de rehefa mahatsapa kosa izy fa raha tena fitiava-tanindrazana MDRM nandeha istrianana anaty ala amina zavatra tsy azahoana kosa miassure ny hoaviny ny ankizy ohatra na ny fiainana amin'ny ankapobeny fotsiny de ny ampahan'olona manamina fanapa-kevitra momba zay de isaorana lehibe ary azo tsara hoe eto Madagasikara ihany tsy mandeha na ohatrina ny mety iainana sy ny sisa fa misy kosa ny mandeha za tena tsy mametsiny no mandeha zay satria manko raha le hoe aleo misitrika eto ihany tsy tia tanindrazana zany reny olona reny diso zany tena diso zany ny antony na ara-bola na ara-tsaina tsy miala any amin'ireny olona reny na any Japon izy na any Brezila izy miasa ny fitiavana an'le tanindrazana fa misy tanindrazana io any fa misy zavatra tsy milamina zay nge ny tokony hoe kena kosa aloha raha ny fifanomezantsiny amin'ny ankapobeny amiko tena teneniko zany na 2001 2011 politika indray ty de lasa ny milarisan'indray message ny olona tena niasa raha nga tsy maka rehefa raikitra ny rombo alasoa any zavatra voamariko mantsy ny akabeazanao fa tsy izy rehetra ny akabeazan'ireo olona any andafy reo de mieritreritra fa tokony atao an'izao sy atao an'izao ty Madagasikara ty fa ianareo tsy avoaka an'le tena ianareo ao nandra ianareo ao vendrana tsy atao safy be masina kosa aloha aleo amaly tsy safy be masina ny teneniko tsara tany am-boalohan'ilay fehezanteniko ny teneniko voalohany tany amin'ny fehezanteniko ny ankabeazany fa tsy hoe safy be mantsy tsy hoe izy rehetrarehetra fa ny ankabeazany de zay daholo ary misy olona kaiky ny tena misy tena ohatra mieritreritry io ange tokony manana ny ely io tokony tongava ty hoanao izy de ataovy zay tenentinao zay fa ohatra mieritreretry hoe tsy mety daholo zay atao aty za aloha tsy malaizay tsony satria tsy manana statistika tsy miteny vantany tsy malaizay tsony fa tsy manana statistika fa za tsy manao hoe ny ankabeazany za tsy manao hoe 50% za tsy manao hoe 20% fa misy olona tena tia tanindrazana koa ny ivelany any teo eto fa rehefa jereny zany ny système hoe ohatra ny ahoana de miverina maketo indray sampandraharaha sy orinasa tsy miankina resaka fanaovana fandraharahana informel na formel eto de any amin'ny fahatelo am'izay fa ampidiriko ny fanjakana ny sampandraraha-panjakana zay afaka mampiasa ny capacité intellectuelle sy teknikana olona retely reo ihany ny teneniko amin'ny ankapobeny be de be mihitsy ny ankizy eto zao miasa amina resaka outsourceurs reny hoe orinasa ny aloaloha sy ny sisy reny mafy ny asa am'ireny ary mandoalika mihitsy ny ankizy miasa am'ireny ny antony aretany ao tsara karama fa mafy tsy vita ny taonantsika zany repandekama raha le asa am'ireny fantatritsika fa tsy vitatsika fa saingy mafy le ankizy de rehefa avy eo mahangom-bola izy de ozy izy hoe anohy fianarana ako de ho hitako indray zay ataoko amin'ny manaraka fa ny andafy kosa aloha amin'ny ankapobeny inona corona manerana an'izao tontolo zao sy ny hoe c'est les meilleurs toujours qui partent tena misy zavatra kosa aloha atsapako raha iza mireconnaître ny capacité technique sy application ny fianarana teknika natao ny any ivelany rehefa zay fa ny amerdement sy ny fanalikana ny mpiasa sy ny sisa misy nge zany fa misy ny olona zao mandeha am'ireny le manao an'ireny le hoe jeune fille au père misy reny le nanao hoe femme de ménage any Liban sy any Koweït sy ny sisa raha vao tsisy qualification mihitsy ianao zay ny tena alikain'ny olona rehefa tena ohatra ka ilainy le asa fizika zany ohatra zay zava-misy moa zany zay fefa hatramin'izay misy ny atao hoe hémorragie du cerveau rehefa misy mandeha mianatra ny ivelany any ka tena mahay tsapako mihitsy tazotazon'le firenena any le ankizy rehefa vita le fianarana janjanona mety tsara koa nge le karamany any de zay nijanona any raha vao karama any de tsara foana mihoatra amin'ny aty tonga de farafahakeliny tsara mihoatra amin'ny aty de tsara ny karamany na de karama ambany indrindra any aza de tsara foana mihoatra amin'ny aty satria fatako miasa le bandy niasa tatsy ambany tatsy am'le restaurant tatsy anana zay fatako niasa tao le ry fa noho nzay tany andafy izy ohatran'izay ihany niasany fa vita manondrana tomobile izy aty manondrana tomobile amin'ny karamany ho an'ny fianakaviana aty rehefa avy eo ary rehefa avy eo izy reniko mananganangana espace etsy seroa reny satria metimety ny fiainany any na de ratsy ary le asany any tsy hoe ratsy asa ratsy akory tiako tenena fa hoe asa somary ambanimbany zay no mahatonga ny olona voaraviravin' zay zavatra rehetrarehetra zay any satria io aloha tsy fanomezantsiny any araka zay voalaza zay hoe enao ny mitadiny tombontsoa ara-batanao ara-materialinao de any no azahoanao an'izany satria olona farany ambany karamany any ka manana frigo olona farany ambany karamany any ka manana tomobile manana ny confort mpiainantsika rehetrarehetra ty zay eritreretintsika fa hoe an'olona ngetroka aty io za manko te hanampy am'le resaka tenen'ny olona ty sy ny zavatra moralina satria za zao mahafantatra olona
nianatra tany izy resaka ingénieurna BTP ny anarany tany de rehefa izy miasa any amina resaka société momba ny BTP na ao anatin'ny fianakaviany aza misy miteny aminy hoe mba mankanisa aty am'izay raha nga de mba ty miasa fanareo raha nga de any foana nasoavinareo de ozy le ry aty ambady ty am'teny amiko tsy rarako le tia enoko ny taimbava ny fianakaviako de za miresaka aminy comprendre anareo aza de teneno mihitsy hoa fa tsy olana mihitsy ary na ny fianakaviana ary hoa valio zao no tiako tenenina atsika anaovy resaka ohatran'izany foana le olona fa vo ma izy tsy miverina fa nitsotra manao serasera aminy alaina ny fony de farafaratsy izy mandefa vola zavazavatra zany zany resaka tokony atao fa raha resaka fitiavatany-drazany amy DRM VVS tolona 47 72 nareo ny te hoany mba tonga avy aty manao asa soa mba dinio nareo ny le fomba fitrangany zavatra eto misy olona tonga avy any de mitondra 100,000 € izy de ny zavatra tiany atao asa soa kapobeny anome zavatra ny olona sahirana anangana foto-dravitrasy mombamomba zay hevitra zay ny aty ny hevitra tsy hoe manaova asa soa aty fa manaova zavatra aty ianareo ho anareo ho anazy zany hoe ny investir izy ny asa soa kosa ny tsy lavina zany fanjakana raha manao asa soa sady tsy hoe lavina ka tsy hoe lavina fa tsy iny akory no andeha anambata hitenena anazy hoe mba manaova asa soa aty ianareo fa raha ohatra hoe manangona be deaibe mibandiny mifampiresaka tamin'ny tena tonga tany hoe ina raha fanjisy ny zavatra mba azo atao any tanàna any fa tena ampiasa vola aty izy zany Tirez et marquez 2 buts contre notre gardien Malu afin de gagner des goodies et des remises. En plus, un bon d'achat de 1 million d'arrière sur nos habillages façades, menuiserie aluminium, aménagement intérieur sera tiré au sort parmi tous les participants au tir au but. Retrouvez-nous à Nocibé le 26-27 novembre, à Majenga le 10 et 11 décembre, à Tamatave le 16 et 17 décembre et à Tana le 21 et 22 décembre 2021. Europe Alu, innovation continue. Tianao selfie amintsika fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie soliran'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsika fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Blue Christmas miaraka amin'ny Tecno ny faharoapolo ny volana novambra 2024 ka hatramin'ny fahavalo ny volana janoary 2024 mividiana smartphone toy ny Spark 7 série, Spark Go, Pop 5 série izay amin'ny vidiny manomboka ny 285,000 ariary ary mandraisa anjara amin'ny fisariany izay mety azahoana moto. Télé écran plat 43 pouces iray ary subwoofer anankiroa. Tsy izay ihany fa sady mahazo cadeau fahatsiarovana toy ny power bank, good, sac banane na bloc-notes avy amin'ny Tecno ihany koa ianao amin'ny smartphone izay tsy vainao. Ka manatonaingana ary eny amin'ny shop Tecno akaiky anao fa fizarana tsy misy ohatr'ity. Tecno, expect more. Et tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi B, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Un poulet né et élevé à Madagascar, nourri aux céréales, sans hormones, sans antibiotiques. Chantecler vous garantit tout cela. Chantecler, le poulet de chez nous. Vaovao-be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta eto, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao. Amin'ny vidiny 2 ariary monja. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mourara dans l'Arbi, près de Sanifer. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritry ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel.
makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas sy farany taona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha boka ianao. Saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako, misy pain d'épices de papelika koa. Ye, sakafosika amin'ity fety ty daholo reo. Foie gras, papelika farci, de bûche dessert. Aiza nana? Reto ny bomboandry. Fa nandeha mitety-tsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo. Tonga de tao amin'ny leader price daholo reo. Ohatran'ny mahazatra. Ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty. Surprise. Mety bien. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny avoran'izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Sotra kely nefa vaholantsika. Fako arintsika ao anaty kanalana eny tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalan-driatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako. Dia mivao azy ny olana, miasa ny kanaly, velomy maritondra-drano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanalina. À Noël, les moments spéciaux sont vraiment faciles à trouver. Ces moments ne se trouvent pas dans les contes de fées ou en lisant dans l'esprit de quelqu'un. Ils se trouvent dans le cadeau qui ravira vos proches et dans tous les appels de Noël à travers le pays, car votre famille le mérite. La magie de Noël se trouve dans chaque gorgée de coca, chaque rire, chaque moment partagé ensemble. Chaque emballage des cadeaux effectué une fois que les enfants sont au lit. Ils sont dans la décoration du sapin que l'on fait pour la toute première fois et dans tous les autres moments auxquels vous avez pensé. Noël est toujours magique quand on le partage pleinement. Coca-Cola. Mbola lavitra zany lalako zany ary aleo aloha tomanana biscuit 4 avy hatrany ary tonga dia lasa zao na ankizy olon-dehibe ny biscuit 4 dia manome hery sy toko anao entina hiatrika ny tontolo andro satria ao aminao ny tanjaka ny 4 ankafizo ary reo biscuit 4 isan-karazany 4 happy 4 jump 4 turbo 4 up 4 be 4 bokitra ary vaovao be ny 4 choco be feno chocolat be sy ny 4 go le mampifaly mandehana lavitra kokoa ampitokina miaraka amin'ireo biscuit 4 tena 4 ao anatinao. Tonga indray ny collection vaovao gasy stylé atolotra sy aigle d'or atsika. Novolavolan'ilay styliste feno talenta Sary Kara. Fanentana ny paosika gasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra 100 isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar e. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Waouh! Faites bien miaraka amin'ny Sopromer. Crevettes, calmars, tranches, filets de poisson sy ny trondro maro isan-karazany. Ao anatin'izany ny boulette sy vokatra vaovao be azo anaovana sakafo matsiro be. Tongava manatona ny toeram-pivarotana akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Omenay karaisony fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao misy smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoy larana 034 11 373 39. Plus, un goût face au masoandro ou un retra. Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec Album Music, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2022 Golden Hour. Le 31 décembre à la salle plénière CCI VAP à partir de 20h.
Réservez vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden Tana Waterfront. Partenaire Eventia, Gold Mix. Votre soirée du réveillon 2022, Golden Hour, à la salle plénière du CCI Val. Faites bene Gino, ajajote ni Gino Colas, ni Gino Tropical am tavoangy plastika lehibe, dia efa azonao jifaina eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. 10 telo arivo ariary monja. Akoho Chantecler, akoho fohy sy ompiana eto Madagasikara, omena sakafo natoraly, tsy misy hormone, tsy misy antibiotika. Akoho Chantecler tena azo antoka. Chantecler, ny akohontsika. Ronono velona avy any Antsirabe, crème mariatra tsara, tsiro-moakazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Izany rehetra izany no entina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avo eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Oh, je pense que c'est le dernier carton. Oh non, on a oublié les câbles. Et regarde l'embouteillage. Ça va nous prendre des heures pour revenir chez Bricoland. Attends, passe-moi le téléphone. www.bricoland.mg. Et hop, je fais mes commandes en ligne. Regarde, j'ai obtenu des remises et la livraison est gratuite à partir de 50 000 arrières d'achat sur Tana et Tamatav. Ouais, nos commandes sont là. Besoin de bricoler? www.bricoland.mg. Livraison possible en province, voir liste et conditions sur le site. Bricoland, tout pour l'habitat. Tana Garden, food court vaovao ny avy amin'ny Center Beoririka. Raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny etseny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely, tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra, samy manana ny tsirony, sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay e. Food court Tana Garden, ao amin'ny rooftop avant Center, kaly-mandamina be, toerana amin'ilay be. Sady mihinana farilaka amonanao. Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Fotoana izao ijerenanao Vegas ao amin'ny Bouquet Canal Plus. Koba fenosoa manolotra ora ho anao. Koba fenosoa ilay hery ilainao. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manaova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Katoka ny amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny talata 12 Desambra 2024 ity. Vaovao eo anivon'ny tafika malagasy ny gendarmerie no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Vaovao mampalahelo ny anjera tany anaty ranomasina manakaiky ny fokontany Ankalamena any amin'ny commune Mahabato any amin'ny district ny Fenoarivo Atsinanana omaly ariva tokony tamin'ny 7 ora ny fiaran'ny Angidimby nitondra ny sekretera jeneraly miadidy ny gendarmerie ny général Serge Achille niaraka tamin'ny manamboninaitra izay nanamory an'izany fiaraman'izany Angidimby izany dia ny colonel Rakoto Miliarison Ery teo ihany koa ny talen'ny fiambenana ny prime ministre ny colonel Andrianambinina ary ihany koa ny teknisiana anankiray samy nately ny ranomasinany izy efatra amin'ny rahalahy ireo ary mbola eo ampitadavana izany Angidimby izany ny eo anivon'ny tafika malagasy sy ny gendarmerie izay ny tena ny fiarovam-pirenena ny ministre ny fiarovam-pirenena mihitsy no mitarika an'izany délégation ny tafika any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Tsara ny mampatsiahy
fa avy namitahiraka zay nijery ihany ireo koa ireo malagasy mpiray-tanindrazana niarambona vokatry ny lozan-dranomasina ny antondian'ny saigy tany amin'ny faty sonerana ivongy ny kanjo izao ny noho ny olana ara-teknika dia izao ny anjery any an-dranomasina izao ty Angidimby nitondra azy ity. Eo amin'ny raharaham-pitsarana taorian'ny fitsarana taorian'ny famoahana ny fitsarana ny didy makasika an'ireo voaroroy tamin'ny resaka Apollo 21 ny zoma lasa teo dia nanambara ny minisitra ny fitsarana fa naly eo tena tanteraka ny mpitsara nandray ny didy tamin'ireny fotoam-pitsarana ireny ary voaja tanteraka ihany koa ny zoan'ireo voapanga nandritra n'iny fotoam-pitsarana iny. Hijanona eo amin'izay resaka Apollo 21 izay ihany isika nanambara ny mpisolo vava ny Paul Rafanoarana sy ireo voaheloka voapanga rehetra tamin'iny raharaha iny ka nahazo an'ny fanamelonana fa dia ampiakatra ny raharaha amin'ny fandravana didy na le antsoina hoe cassation izany. Manana 3 andro moa amina raharaha na ady heloka be vava toy itony reny faritany lalàna anaovana izay omaly ihany dia efa tonga nametraka izany fandravana didy izany ny mpisolo vava anireto voapanga sy voaheloka tamin'ity raharaha Apollo 21 ity. Manodidina ny resaka tontolon'ny fizahantany nanambara ry zareo teo anivon'ny taleparitra ny fizahantany sy ny resaka ny fédération ny fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana eto Madagasikara fa dia teo amin'ny 100 monja no mpizahan-tany mba tonga teto Madagasikara tato anatin'ity taona 2024 ity. Zany dia vokatry ny ty valanaretina Covid-19 ity araky ny fampitam-baovao nataony zareo teo anivony zany fédération izany. Fa mikasa anomana sidana manokana ampodiana ireo teratany malagasy tavela any amin'ny nosy Maorisy ny fanjakana malagasy ny 5 ny volana Desambra ho avy izao. Tsara ny mampatsiahy fa ny sisy tany mampitoy ny Madagasikara sy Maorisy dia efa nikatona tamin'ny 17 ny volana Novambra teo noho ity resaka Covid-19 ity ihany ary dia izao manomana sidana manokana izao ampodiana ireo teratany malagasy maniry ny verina tanindrazana ny fanjakana malagasy mbola eo mpiandrasana ny fahazon-dalana sy ny fanatanterahana izany anefa izy ireo. Tontolon'ny fanatanjahantena fa isan'ny adidy mafy miandry ny komana ny komite olimpika araky ny fanambarana nataony nandritra ny Assemblée générale izay notontosaina ny asabotsy teo ny fanomanana ny lalaon'ny nosy amin'ny 2022 izay Madagasikara no ampiatrano izany. Ary nambara ny sekretera jeneraly ny COM fa dia hojerena manokana ireo tena taranja nahafahan'ny Madagasikara naomby sy mamiratra dia isan'ny hoe diavana ny ampidirana izany mandritra nyity lalaon'ny nosy izay tontosaina eto Madagasikara ity. Eo ihany koa ny lalao afrikana, eo ihany koa ny lalao ny Paris na ny Jeux olympiques izay tontosaina any Paris. Ireo asa maro miandry ny komite olimpika izay nambarany nandritra n'izany Assemblée générale ny asabotsy lasa teo izany. Angasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ny 20 Novambra 20 Desambra 2024 ity. Iantsa no tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeha kamarandriana aby kosa no nanolotra izany ho antsika teo. Mametraka ny mampiresaka tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika hatrany anjoy tsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny heure DJ 9:30 tepoka enina. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Sangasanganena moa koa ny adevitra izay mipetraka moa zany fa tsy ny atao hoe moral moa miaka-midina ihany amin'ny zava-mitranga amin'izao ary ny faniriam-lehibe tositra ihany koa miaka-midina. Aty vaovao ratsy daholo izay tato ato izay lasa indray hoy ny anina dia lasa koa ny anina. Ny vaovao tsara aloha zany ohatra hoe nanao
lanonana ho an'ireo izay manana fahasembanana eo amin'ny vatana sy eo amin'ny saina zany izahay tamin'ny omaly teny fotovorona, zany hoe fankalazana ny fety amin'ny andro krismasy tahaka an'izao zany dia ao ireo izay mena kompatanana ny eo amin'ny orchidée blanche sy ry zareo knapsa izay manampy tamin'ny fanatontosana satria dia natao teny amin'ny fohy be fialambolon'ny knapsa teny fotovorona ny lanonana mandritra ny tontolo andro ny omaly, tena zava-dehibe, mampazoto, mampakorazy, mampisy finiavana be no miaraka manao fety amin'ireo ankizy ireo. Izay ankizy maro ataontsika eo amin'ny 200 eo zany, miaraka amin'ireo mpitaiza izay tena kopahana tanana sy safosafona mihitsy ireo mpitaiza satria tena misy finiavana ara-teknika sy fifandraisana manolona sy ny resaka fahasalamana be mihitsy ny fomba hitaizana ny ankizy tahaka an'izany, fa dia ireo ankizy moa tsy hoe mendrivotra moa amin'izao fa mba tsy mpiteny izany ary dia isaorana ihany koa ny knapsa izay manohana foana ny lanonana tahaka an'izany. Iverenantsika kely ilay vaovao nafana be fatry ny alina moa zany izy io no fampiodikodana teny iny amin'ny tambanjotra sy ny fampiantsoantso teny mahakasika an'izay vaovao izay marina sa tsy marina. Izy moa taty amin'ny tamin'ny 12 alina taty zany no nahazo tena fanamarinana ofisialy zany raha ho ana manokana ny fahamarinan'ilay vaovao fa dia nianjera tao amin'ny ranomasina any amin'ny Fianareva Atsinanana any ny angidy be izay nitondra ny sekretera jeneraly medidin'ny gendarmerie avy any Sonoranivongo izy io izay efa niresahanareo teo ihany, avy namonjy ihany koa ny nametraka ny pakiady rehetra entana amonjena an'ireo mpiray tanindrazana dobo an-dranomasina ihany koa tao anatin'ilay volana sy tapany tany any tany koa dia izao avy eo zany dia niainga ilay angidy be saika hiverina hiazo any Tamatavy avy eo hiazo an'Antananarivo amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Ny zavatra nisy mantsy nandeha fiaramanidina izy ireo nakao Tomasina, dia atao Tomasina no nandray an'ilay angidim-by zany ny ray nitangenan'ny nandehanan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ary ny anankiray nitondra ny sekretera jeneraly medidin'ny gendarmerie. Isan'ny niara-dalana tao anatin'ny angidy-by iny efa natsidikitsika teo ny colonel Andrianambinina izay DS naleo directeur de sécurité moa zany ngamba malaza azy ny eo anivon'ny primature, ny colonel Hery izay mpanamory isan'ny azo atao hoe feno traikefa tanteraka amina fanamorinan'ireny angidy-by ireny ary isan'ny tompony nandraikitra voalohany tamin'ny famonjenan'ireo malagasy marobe izay raha natadiditsika tany amin'ny taona 2024 tany be dia be ny malagasy izay navotana noho ny fiakaran'ny rano ary dia isan'ny nanamory ny helikoptera tamin'izany izy naka an'ireny malagasy ireny eny ampovoan-drano eny dia nisy ihany koa moa ny mekano moa ny filazana azy na teknisianina fiaramanidina mandeha angidim-by ohatra ireny niara-dobo tao anatin'izay ranomasina izay zany. Mampatsiahy zavatra betsaka foana moa zany ny zavatra mekanika ny helikoptera, ny ropilanina, nisy ny colonel Velona Kotomalala, nisy ny colonel ino moa Sibongi ino moa zany ry marobe moa zany raha ny fampatsahivana ny tantara nefa laviny nabakabaka teo ireny teto Madagasikara iny efa natsidika gôty teo iny raha mampatsiahy antsika ny colonel Velona Kotomalala sy le taonao Rapanana, ny contre-amiral Sibongi tany Ampamoizakova tao anatin'ny DC3 raha andeha hiazo ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny sortie de promotion ny Akmil tany amin'ny taona 7 tsy tadidiko ino tena tsy tadidiko tamin'izany rehetra izany ny DC3 nitsingidana Tejivato raha avy namita iraka nisy manamboninahitra tao anatin'izany dia izao indray zany eto ny général Serge Gillet izay miondrika mpanajana moa zany dia miraha fenonana ho an'ny fianakaviany satria hoy aho raha isan-jato ny chance mbola ahitana hoe disparicole bien moa zany no filaza azy amin'ny teny frantsay zany hoe ny vatan'ny helikoptera ny olona tao anatiny dia misy moa ny resaka ny fanaovana hita amin'ny ny eo amin'ny gendarmerie zany ny teo namana hoe misy natazana moa zany iny dia latsaka any zany hoe mbola ny fanadihadiana tsy maintsy isy ihany koa aorinan'ny fitana rehetra fa ny alahelo moa zany sy ny fomba fitrangany zavatra no ny amanokana dia mba mariako mihitsy ny fahatongavany teto amin'ny rivotra ary teo amin'ny toerany Godara teo izy nitondra avolenta ny fahaizany fandray amiko ao anatina resaka poste de responsabilité ary zany no isany hoe tompona raikitra tena ambony ka nilaza ny numéro personnel ny teto ary namoaka izany tamin'ny tambajotra hoe io ny numéro ako ary rehefa tena antsoina
de amin'ny ankapobeny izy misy no azo misy le namana moa zany eo amin'ny communication koa zava-dehibe koa iny de mandray ihany koa de mandray ny andraikitra sy ny sisa modèle ihany ka zay ny tenen'ny débat teo mantsy hoe c'est le meilleur qui parte aloha fomba fiteny moa zay eto zany tsy fantatro zay fanampim-baovao hafa farany vaovao tonga eto am-pelantanako aloha loharanom-baovao zay noko fa marim-pototra nisy lalonana maro tokony ho tanterahana teny Betongolo amin'ity anio ity eo anivon'ny gendarmerie de ambara aloha zany hatreto fa foana ireo lalonanareo foana avokoa aloha ireo lalonanareo zany amin'izao fotoana zao tsy haiko zay mety mbola ho fanampim-panazavana fa raha afaka mandefa an'izay ny eo anivon'ny gendarmerie de ho resahantsika eto ihany makasy an'izay hoe fa hatreto aloha zany de natsanina avokoa ireo lalonana zay tokony ho tanterahana eo a Betongolo ireo zany amin'ity manomboka tamin'ity anio ity zay mazava loatra miandro vaovao moa tsika zany fa raha miandro vaovao aloha zany tsika hatreto ny alahelo moa zany de efa misaona ny fo aloha misy olona tena mbola mavita amiteny hoe allo hono hoany fa tsy mahatsapa fijalian'ny vahoaka tena sady vehivavy rindreny apondra ndray moa zany reny zany zao sa inona koa ny azo isokajiana zany zany hoe tenen'ny olona Larisa eny ny olona aloha zany araka le resaka nataontsika teo zany hoe ny olona miteny zavatra amin'ny ankapobeny de tsy maintsy mahay ihany tsika mandray azy hoe sovanina ao anatin'ny karakara malalaka zany ka lehibe idirany kadradraka moa zany tavela ty ambony hoendasina tsy maintsy izay ihany ny andraisana azy satria tena be dehibe ny olona tsy mahay mandray ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny tsy miady mampaty sy ny sisa fomba fiteny zany ny azany zao tsinona raha hoe tanika faliana aloha kanefa ao ny alahelo arak'ilay resaka nataoko anareo hoe tsy namaly ny seraseranareo amaly ohatry ny anareo minata zany ho antsika rehetra zay nirary ny fetiko maly tam'le hoe andro naterahana omaly de safo ankapobeny amin'ny kafaliana aminareo teo de misaotra betsaka ireo nandefa MP moa valiko manokana tsirairay fotsiny amin'ny sary hoe misaotra satria ny zavatra tsy mahazatra na aminao lanonanao any hafa azy ho ay manokana ho ay zay tsy zatra anaovana fety tena resaka fahazarana fotsiny tena fahazarana fotsiny satria na inibosy tetso goty mila ngoty meo ngoty aloha eno ray tomobile amizay zao ny zany anniversaire avy ity de ay le ankizy miaraka amiko anaty fiara reo efa nanomana koa de no efa vita le rivotra misy anniversaire zareo tsy nitemy misy de oza zany reto ankizy reto koa raha tsy manadino sy nendronga kay zareo nanomana zavatra ngoza be koa fa mba nandrasany tonga tany votovoro zay vao natao le izy za zany esy mamody gisa be misy tangazety zao tsy mitemy mihitsy misaotra fosatena tonga tany kay zareo lasa nikononkonona tatsy ambadika tatsy isaoran'ireo ankizy ao anatin'ny tarika gâteau farany zay tsara que le Facebook ngeny nampilaza mihitra goty leo amin'ny notification de misy notification koa te androany anniversaire ny anina tsy anina fa tsy nisy anio koa nge tsy fantatra hoe anniversaire sy ampitiavana aloha raha ohatra ka ny rimindinina moa zany ny fiantso azy zany de matetika aloha Facebook ohatra raha ohatra ka mipoitra ao le daty zany fa nefa mahalala moa mahafantatra ihany koa fa nisy tamin'ny télé koa moa zany fa atahoana fa tsy maintsy tena moa zany mba mety de ozy amasiny aloha asio mivola asio gâteau asio famezana aloha zany ireo nanome famezana ihany koa raha mijery atao ambany latambatra monareo zany de io izy io aloha ny anankiray azoko voalohany indrindra tamin'ny mbola misy hoentiko tsikelikely eo ho antsika rehetra zay mpiara-miasa ato raha ohatra misy mifazotoana de nitondrako ny enjana indrindra nareo ambadika ao amin'ny tavoahangy zany no manao kiserasera ny momba an'iny fa de manakaiky andridinao ny lokony antitrantotra izy raha ohatra tenenina fa izy iny de tsorona fa zavatra saika nampitondraina ho any ivelany fa saingy tsy ambariky de iny ao mba ireventsika atsy ao an'izay mazoto de misaotra betsaka nareo ny rarosoa fa ny fiainana mbola mitoy ihany moa engany mba ifanantitra eto isika raha misy ny fahoriana raha misy ny alahelo de raha manana enganyeka ombana sasina zanofany hoe ny afatra sy firaisapo ampitaina amin'ny gendarmerie ny fianakavian-dehibe ary ny fianakaviana akaiky ny fianakaviana akaiky ny saigy sy ireo niaraka taminy tao anatin'ny hélicoptère de ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny resaka filohalintany fiarovana sy ny sisa tribune fiantson'izay TRIBUT zany hoe tsy misy resaka atao akoatra ny hoe maty tao anaty adidy raha izay ny resaka ny fanosorana kely ny menaka ny ratra aloha de itenenana hoe mbola mandeha ny fikarohana fa fanantenana apetrakintsika ny vavaka ataontsika ihany satria tahaka ny raha matoraka manga taditsika ny anjera tamin'ny bohinina tery amin'ny ranomasina be tery velona izy aveo noho ny sakosy
zany aloha zany tena hoe miracle mihitsy tamin'izany fa de colonel Rakoto Malala ry mampatsiaro an'le film destination finale zany koa mahita an'ireny tranga reny ohatra regny koa le amin'ny destination finale tsy haika zay Larisana le vetivety eo de maty tetso ny lianina de mipiti an'le varatra de maty tao anaty piscine io tsisy hoe rôle na deba pitian'ny rà pitian'ny afo. Isan'ny vaovao anankiray nampalahelo ihany koa tamin'ny omaly iny zany zay moa ny fiainany ny olona zany vao velona eto ambony tany tsika olombelona de manatona amin'ny fahafatesana zay foana moa zany ny navitan'ny adidiny ihany koa antetera tany ny professeur Ranjivasona Jean Théodore navitany adidiny ihany koa izy natateraka ny fiazakazahany izy ary nody andry ampiatanana amin'izay ihany koa feno any fianakaviany zany sapana malagasy to izy zay tsy mahafantatra moa zany de tompontakan'ny Madagasikara tamin'ny 100 metatra Ranjivasona Jean Théodore. Nisy avy hatrany de nisy blague anankiray nataon'ny filoha teo aloha zay no fatan'ny voanaheno omaly ndaosin'ny fahafatesana ny professeur Ranjivasona Jean Théodore dia avy hatrany le hoe ozy izy Ranjivasona hoe misy totomao Leonora moa tena mahay ny feony zany mahay ny feony sy ny pôzy fa de mirano fiononana ihany koa andry volapeno sy ry Théo izy Menaday avy manino volapeno mpandisana Ranjivasona de miraro soa anareo Menaday avy satria de namana sy zanaka Ranjivasona daholo isika niarandriaria teny ary ty any Bobotavo zany parole nany any Ambatondrazaka raha moa de tantely mampahoana foana fa nateo ary mibalina be tery amin'ny Sila de isy ihany koa zany alahelo ao anatin'ny fitondranan'ny Ranjivasona Théodore mody any Tanindrazana eny Bobotavo zany any Ambatondrazaka fa de zay za moa zany somary kinakina ihany ako satria mifangaro ny atao hoe sentiment na ny toepo amin'izao za aloha tena nialatsiny fa somary vahatra ihany ny lelako le virominy aloha tsy maintsy asiko kely io rehefa avy eo zany satria mba tonitony zany tokony ny avoleta aloha ny anaovana an'lisy zany zay anaovanao azy ka misy mantany eto Larissa hoe misy lalao ve ho ny androany sa ahoana misy lalao tsisina mihitsy aloha manohana ny fandaharana foana ny Gino fa tsy misy lalao aloha raha tsy miteny aminareo melo foana zahay Gino, Aruna, Orange Madagascar ary Total Energy zay no manohana ny fandaharana rivotra fa misy manindrona be ohatran'ny fanjaitra le sobikako so ihany fa tsy le teny tanyreo le teny matsatsiran'le akondro ndraiky zay efa manao ny raiky kozako mambe ny raha Vaovao be! Andramny Gino IC zay zava-pisotro manalay taheta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avaritra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Ary tonga sady neny zany ao aloha kokanao Sotra kia dessert glacé misy trèfle chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa Sakafontsika amin'ny fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche de dessert reto ny bomboandry fa nandeha nitetsela mihitsy zany ianao nividy an'ireo tonga de tao amin'ny leader price daholo reo otra mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary mivoky tsara daholo zany tsika amin'ny fety Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre WeCyber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange Analakil, Smart Tansbot, Ampasamadink ou Zumakurjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Tirez et marquez 2 buts contre notre gardien Malu afin de gagner des goodies et des remises.
En plus, un bon d'achat de 1 million d'arrière sur nos habillages façades, menuiserie aluminium, aménagement intérieur sera tiré au sort parmi tous les participants au tir au but. Retrouvez-nous à Nocibé le 26-27 novembre, à Majenga le 10 et 11 décembre, à Tamatave le 16 et 17 décembre et à Tana le 21 et 22 décembre 2021. Europe Alu, innovation continue. Wow, Anjamni Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta enta vita avy amin'ny dité natural. Azonao jifaina ny avarotra mazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Je pense que c'est le dernier carton. Oh non, on a oublié les câbles. Et regarde l'embouteillage. Ça va nous prendre des heures pour revenir chez Bricoland. Attends, passe-moi le téléphone. www.bricoland.mg. Et hop, je fais mes commandes en ligne. Regarde, j'ai obtenu des remises et la livraison est gratuite à partir de 50 000 arrières d'achat sur Tana et Tamatave. Ouais, nous commençons là. Besoin de bricoler? www.bricoland.mg. Livraison possible en province, voir liste et conditions sur le site. Bricoland, tout pour l'habitat. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire sy kit solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Ah, te voilà arrivé, Nene. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces emplettes. C'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore, du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Ah, maman, tu as amené quelque chose? Oui, ma chérie. Voici quelques friandises. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. Leader Price. Let's be up. Valombe folo taona niotra ve ianao? Nanindry ianao vaksiny amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana hanaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy ao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra karapanondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Atao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a. Maimaimpona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Sady mihinana farilaka amonanao. Faloatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo sady no miamatsily saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy ho lovain'ny taranaka farmadinika. Saotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. En cette période de fête de fin d'année, passons moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec nos grands-parents. Passons moins de temps devant nos écrans et plus de temps tête à tête. Oh, c'est si gentil de vous joindre à nous. Pourquoi regarder le temps passer quand on peut se voir et se raconter des histoires instantanées? Il est temps de se connecter pour de vrai, à la vie réelle de chacun. Remplissons nos contenus de vrais plats et partageons les choses que nous aimons autour d'un verre de coca frais parce que Noël est magique quand nous le partageons. Coca-Cola. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Beansport et beaucoup d'autres encore. Grande promo pour les fêtes jusqu'au 31 janvier. Le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décoder à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. It's beginning to look a lot like Christmas. Christmas miavaka tsy amin'ny akortika, ahitanao fiaina vitsikoavana amin'ireo zavatra rehetra ilainao. Tonga tsy amin'ny akortika raha tia mifaly namana, na fianakaviana, na sakafo amin'ny fotokoto, na koa hiala voly ao park milalao. Akortika, ilay toerana ho anao. Like Christmas, toys in every store.
omenay raisony fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday am'le marika tsy nety voavidinao hatray smartphone tolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao misy smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 ariary isan-kerinandro antsy larana 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra mba ho tena noely feny fahasambarana mividiana hitana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg misy koa promotion na maro samihafa manerana amin'ny magasin izy fanomezana atako ho any ankizy la fortune Père Noël amin'ny famille adrasana farantao fahitanao no anisan'ny olona efatra azony loka amin'ny relokiny manova nay mampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahinao ny andindinina any amin'ny magasin Cosmos dia mirary krismas sambatra sy taom-baovao atsika Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrao ve fa misy vokatra vaovao indray nickel liquide vaisselle amin'ny habeny 500 ml kely sy mora fa ny kalitao dia le nitiavanao nickel hatr'izay ihany manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia mandroatra tsara manala ny menaka manitra aok'izany tsy manimba tanana ary vita malagasy tanteraka afaka jifaina eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao ny liquide vaisselle 500 ml Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Partant pour un réveillon exceptionnel, un buffet à volonté, une ambiance unique, accueillons la nouvelle année 2022 et rendez-vous au Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière du CCI IVA. À partir de 20h, un grand buffet vous sera concocté par Mutsu. Après les 12 coups de minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. Célébrons le réveillon 2022 Golden Hour avec à l'animation l'orchestre Album Music et au platine Jetax et Shinchan de la Air Digestive. Réservation de vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden Tana Waterfront. Infoline au 034 14 00966. Partenaire Eventia, Diodio, Goldmix. Votre soirée du réveillon 2022 Golden Hour à la salle plénière du CCI IVA. Fety be miaraka amin'ny Gino ararotsy ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao 10,3 ariary monja. Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecaille. Oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chantecaille? Oui. Oui, Caredas, à moi le poulet pané. Ah, c'est du Chantecaille en plus. Les enfants, à table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecaille de mamie. Chantecaille, chaque plat nous rassemble. Avec le bon lait frais d'un tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts de double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi vanille, goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous, yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Aferina ihany tsisy lalao a. Ay mbola tsisy lalao any. Salama dada. Ay mbola tsy. Miarabantsika rehetra tsy maty fo amanaina mitandrema fa farany taona zao dia miantso ny fahafatesana amin'ny karazany maro. Eo ny loza, ny aretina. Ianao zany raha vao tsy maty ny loza dia maty ny aretina, rehefa tsy maty ny aretina ianao dia maty ny dahalo. Dia tena ratsy ty fiainany ty. Miratsy zao fiainany zao izy ny baiboly fa dia alao itsika mba mifankatiava re raha mbola velonaina. Dia
anankitelo misy mandefa MP zany maly hoe bon anniversaire bon anniversaire bon anniversaire de nanamboatra sary ato de misy misaotra tompoko de nefa le bandy ato miteny hoe nianjera ho ny hélicoptère nitondra ny seky de nanjika misaotra fafafana lasa routine fotsiny mifamaofao manko vaovao zao fa araka le tenitsika teo mivavaka tsika hoahy manokana aloha de mirary hoe raha ohatra ka mbola tena hoe zay ny fanontaniana mipetraka teo mantsy ragoty de hoe le izy ve crasy saly izy nipoka avy any am-panidinana saly izy ninjera fotsiny eo satria le minjera tsy le mikapoka mafy be de mbola misy raha tsy mipoka le hélicoptère de manana chance le zareo zany efa mino maramila ny ireo ireo nge nanao formation commando nanao formation parachutiste de za mbola manam-pinoana tena manam-pinoana hoe velon'ireo velona raha tsy mipoka hoa le hélicoptère mbola velona rangareo ary za tena tsy miteniteny foana zay ny vaovao aloha zany zay avy any ministeran'ny fiarovam-pirenena de hatreto ambara mazava mihitsy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no mamoaka an'le vaovao dia avitra ny saika tao anatin'izay rehetra zay hatreto aloha zany fa aloha raha recoupé tsara zany vaovao zany de tena afaka samy mijery atsika zay mampiasa ny tambazotra serasera miditra ao amin'ny pejin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena de mahita an'izay vaovao zay de afaka miditra mivantana zany fa de mifamaofao be ny fampitanany vaovao am'izao fotoana zao za moa de eto ambody masinina eto de za eto ambidy masonina de miandry ny tena vaovao ofisialy fa na izany aty zany ary aloha aleo aloha mbola tsy misaotra betsaka ny ankizy ofisialy misaotra rakizy niandry anyla le zay hoe tena misy rifa mafinaritra omaly fa androany tsy maninona zany androany zavy lesy mihinana ny fotsiny koa zany tena na ny kaly any ny anoaniko afaka miantsona mbola mandray androany mandray foana atsika ray tarika indray de miandry clink zany tsika clink ovay aloha sonnerie ny telefonanareo hoe rehefa ohatra hoe volany tonga de hoe clink manao zay le izy karaha message le izy de clonk tsy mety ovay sonnerie fa de mitovy de ny misy ao amin'ny anina moa zany avoakavoaka aketo daholo zay mamoaka lay filazana teo 24 heures matin zao mamoaka de ny inandray anankiray ty dépêche tsy haiko iny de ny ministère ministère fiarovam-pirenena mamoaka zay vaovao daholo ho anareo zay lina eto amiko eto aloha zalahy misy sary avy any anaty ranomasina io an'ilay sary iny ambonin'ilay vedete de sauvetage am'izao fotoana zao nanavotana sary zay ny ministeran'ny fiarovam-pirenena 7 minitra teo no namoana zay sary zay faly zay ranga hidina miaraba toko miarabantsika eo andrivo lavitra be nao lavitra be de finoana raha be alefaso fa mazava fa alefaso miasa ty am'rivotra mihitsy fa famby famifavitra ihany misy de manitra lehibe efa mba manatena fivana bebe tsika no tafapetraka te de ohatrany kely tena enan'le accident de be zao hoe tena faly tena maro de maro tsika lehibe tena zako tena faly naziko tena faly tsy raha tena faniriko zany de tonga de hoany amina fa io mavela lamina aloha izy de mirapany goty katrany universitaire aloha de mba rao zavatra omena fa azo atao resaka fotsiny mandray orange monnaie izy de raha le tavoangy mitovy amin'ny vino ao tsy azo aseo le etikety ty fa rehefa tositosy de miaraka manasitraka tompoko io de mahafinaritra tokoa izany tena fifaliana lehibe tokoa le nahinao le vaovao teo ny sary hitanay amin'ny Badekamato de ny canot gonflable moa zany le izy io tsy haina le tao anatin'ny hélicoptère na ny nalatsaka viany amin'ny hafa amin'le sauvetage zany fa ohatrany amin'ny film reny moa zany efa nahita an'ireny isika ny fanirina moa zany araka zay resaka zay dia
hoe isan'ny koa ny vaovao fanampiny fitantarana sy ohatr'izany satria mafy ange le retsy le niandry teo e. Tena mafy. Le niandry teo satria ny amiko ny alahelo efa nanomboka napetraka. Avy eo kay Allo rivotra. Ie. Ay azafady indrindra faly fa am'izay zany feky fa ilehilahy iny manko tena zany raha ny fahitako anazy tamin'ny fandaharana tamin'ny télé olo maro ny lehilahy faly. Ie zay fa tsara zany rehefa avy Somatsara izy zay fa olo maro nefa toetra ny marina zany. Inona ray ty lazainy ty? Marina tsy mba maty e. Misy marina. Ohatran'ny misy maty any zavatra. Zao zany zavatra azoko anampiana kely fotsiny a. Mbola tsy fantatra aloha zany mahakasika ny colonel Andrenambinina sy colonel Lahiry sy ihany fa tele mécano fa ny azoko anampiana kely fotsiny mahakasika ny général Seka commando reny. Zay zany le zavatra nandalo formation na école de guerre reny a, misy zavatra tandrembiany momba an'ireny a, ary tonga am'le hoe fazy anankiray andraisana fanapahan-kevitra noho izany a, mety tsy maintsy voanina anao chute ny hélico avy hatrany de mitsipaka varavarana de manala ceinture de mitoraka any anaty ranomasina. Na mety tsy afaka manao an'izany izy satria mety fa efa izy any anaty ranomasina mihitsy de vakina le fitaratra satria varavarana io tsy mety misokatra raha vao any anaty rano satria tohanany rano fa mivakina le fitaratra izy zany zao tena nanana sofla ty raha iza zany efa maty hatry ny ela tena marina vao eo amin'ny 10 seconde fotsiny ao anatin'le raha bay Sa vao manomboka hitaingana niny a de efa midobodoboka ny foko fa eritrereto ohatrany ahoana zany fa hitako mihitsy fijaliana na tamin'ny andro ny vice premier ministre Pierrot Rajaonarivelo de zay telo lahy nampanaovana baptême de l'air amin'ny hélicoptère fa latsaka be mihitsy ny pipinaka fa trop zany ampiakarina tena perpendiculaire mahitsy be any ambony be any tonga de mitsotsoroka midina ambany be de mivadika le hélicoptère maty ao tena maty de ohatratra zany fa ny araky ny fanadihadiana natao zany ny mandeha hélicoptère sy roplanina no sura indrindra amin'ny fitaterana. Automobile mbola tena statistique zany ny automobile mbola grave, bicyclette mbola grave, moto mbola tongotra raha onona tena enjana. Mandeha tongotra raha onona moto tena carrosserie vatana mihitsy. Zany tena Allô miady mety anjerany tafitrano ianao mety aorita diso lalana mampita hafatra ihany moa sy ny avy ety amin'ny fitiavana amin'ny fahalasana ny maro zany de misy ny fotoana moa hifamangiana ao manitra fakomaly ohatrany tenanay zay tsy afaka mihitsy nakany fa de mampitondra fitiavana be foana. Salamo za ihany raha ohatrany tsisy miafy de za ray miverina ny asa fa tena suspense be raha le niandry le vaovao farany teo tena zay asatrano zany tena nikoka daholo tena tonga de nandombona ny ray trano tena mba olona tsara le saiko vaovao nefa de tena zay sahaty be de ohatran'izay sangany tena vao eo ny le vaovao any maro tao amin'ny tasika zay le ohatrany misy zavatra mampitebiteby be fika malagasy tena bon Dieu merci zay fotsiny fa masotoana rehefa lao amin'ny hafa indray. Sady eny izay moa zany eto sady mangady vaovao ihany hanampy ny vaovao azo ampitaina sy omena antsika araky le resaka nataoko teo de nisy tery amin'ny tsara levenana famanginan'ny fianakavian'ny maro zany misy mbola ao anaty tsy fahasalamana ihany koa ny fianakaviana zay irariana soa ao anatin'ny fikarakarana fitsaboana tanjaka tsara de za ihany le teo igoty izy namany ao teo am'le mbola vao maraina zany enao le vaovao de ohatrany taitra be na enao lizy tena raha olona ohatrany regny kosa ny sanaky eny saranan'Andriamanitra moa zany fa tsy naniny ohatrany eo zao miasa eo de ohatrany afampitaitainany ihany zany zay fa mazotoana rehetra mazotoka ny aloha de aleoko misienty sy mandinika mihitsy aloha de hitako eo raha ina variminana sosisy karaza aloha rehefa avy eo akoatran'ny atao hoe digestion zany rehetrarehetra zany tsara le vaovao teo ka tsara
mba misy fifaliana amin'ny tontolo tena fahatany salamo malo moa zany salama latsa hony izy dia ny gâteau moa zany nanome gâteau koa ny ankizy izay isaorana ny ankizy ny ato moa mbola andrasako rehefa dia nalaina ny gâteau dia napetraka teo ambony latabatra tanatin'ilay arona ilay gâteau ilay izy dia lasa nandeha ilay zany fa ilay sakanay vaovao tia gâteau. Salama toko. Salamo. Salame. Salame. Maheno ve? Mate ilaza fotsiny aza no amin'ny mpitandro ny filaminany. Maheno ve? Maheno izy ilaza za mba saika mba hanoro hevitra ny zalahy zany mpitandro filaminana rehetra rehetra. Tsara ihany zareo mba mitaiza vetina vatana satria ilaina foana zany io fitaizana vatana io. Tsy anao be kibo be zany tsy satria rehefa raikitra ny alerta tsy afaky azakazaka ianao ary mety izay anisan'ny zavatra anankiray mety afaty anao amin'ilay jiolahy. Zao manana vatana tena tomady sy matanjaka ilay jeneraly iny dia afaka mety nanavitra ny tenany. Izay ny zavatra tokony ampianarina an'ireo miaramila sy polisy sy gendarme ireo tsy anao tavikena fotsiny eran'ny lalana. Fa ahafahany mba miaro ny tenany. Ny antony mba ikotranany sy anampy azy anavitra ny tenany iny. Fa ny sasany dia keteka amin'ahy dia eny dia miseho manatavy-tena eran'ny tapitany etoto sady mabika mahendrika mana tsara ny maha-polisy azy zany. Zay fotsiny mba tiako ampitaina amin'ny zalahy. Matory hevitra zay zalahy. Raha raha ohatra ka tsara fa ary raha ohatra ka tsy nareo ay. Sotra. Anampidrano an'ilay fanamarena omenao raha omena ny antotanisa tsy tena betsaka anatin'ny gendarmerie ohatra tsy tena betsaka be kipitaina. Moa mba ahafahana mba manome courage an'ilay rony koa ny tena mbola perinasa betsaka ny amin'ny forme tsara. Polisy koa indrindra fa polisin-dalana tsy polisin-dalana. Ny polisin-dalana mizava tsara ka misy matorepitoerana izy mafana kosa aoko. Zay courage zadarina sy polisy fa le izy ndray kosa misy fotoana mantsy efa hoe gradé ohatra dia tsy tena misy asa fizika atao sy ny sisa dia mety tendakanina be fa ny antotanisa aloha tsy tena manome firisany zato. Tsy manome ka. Fa le hoe mbola perinasa tanteraka ireny mbola fisafisa kipo fa rehefa mitombo ny taona dia ohatrany lasa mitombo le izy. Eny io normal ka. Dia lasa zangy jereo samy hafa misy ny taona lahy tsasan'ny taona fa normal be lahy raha maintsa ohatrany io dia zao raha mahazo zay ohatrany. Pandekamo moa nelanelatsika eo. Io nelanelatsika eo le bandy arino mitovy amiko. Fa za zany raha ohatra ka resaka ohatran'izany zao ohatra ny resahana hatramin'izay nahalalany mirana anahako za mirana zany le danseuse. Dia efa teneniko izy rehefa mifanena aminao aza ny vatako ny tenenina aloha. Fantany hoe salama ve za raha metatra sy 5-7 zany raha ohatra ka iverina ilomano rehefa tena metimety rehefa le hitanareo rehefa mifanena amin'olona indrindra any fivoriam-pianakaviana dia manao hoe zany taviny lahy efa atsambatra za zao vola daholo zany tsy milay zany antsafy zany tsy milay ny antony hatramin'ny nahalalany mirana anahako normal zao bikako zao am'izao taonako zao fa zao manasalama tena ve za zay fotsiny ampitao am'zay brigadier Zobodoloa le izy fahantrana antsafa ny filazako ndre fahantrana antsafa ny antony manko dia izao hoe fangamo dia misy aloha rangatafy be ratsy be mihitsy raha misy hanina hohanina tsara dia lao ina mifatiny arabika mihitsy fa ny olona koa kera gotina matavy ianao raha maika haniny foana mahenao lazay voatrany cure-dent matavy ianao lazay voatrany barika ka tsy olana zay lasa mivondraka be mihitsy tsy olana zay le teneniko zay fa zao tohizo raha le resaka tohizo fa tsy atao hoe vola dolo zao fahantrana antsafa foana zany satria zao zana mandray volana F-chiffre raha kely foana anaovako asaso MDR misy akomaneny zany miarabatoa tokotany dia misy akomaneny arabaina aloha goty aloha fa tsy vita mihitsy ny arabanareo omaly aloha fa dia miraha soranga dia tondrava minengonytika dia mba velavelona dia mbola mandray fanomezana androany mena anao efa mivavaka ao anao aka fa fanomezana angezave zany misaotra gezave zany
Fifaliana moa zany tena marina ilazana aloha fa tena maro fototra mihitsy le hoe avy transeky fa le kolonelana soa zany mbola eo fiasanasana amin'ny vaovao tika. Zay zany aloha ny vaovao maro fototra efa tena azo antoka dia soran'Andriamanitra zay. Dia miraha soa antsika rehetra dia marina ny tenin'ny Erika teo hoe tena fotoanan'ny fiambenana izao e. Fotoanan'ny fiambenana izao ny faran'ny taona tena mila miambana, mila mitandrina tsara daholo. Dia sareta mihitsy fa tena zany le fotoanany tena manahirana. Manahirana no manano sarotra. Tena manahirana ny manasarotra marina mihitsy zany dia zay le hoe tena mila mitandrina amina zavatra kely tiaona foty matetika dia mitera-doza dia manjary lasa etsika menakavo fampisetetreto fa dia mirary soa atsika menakavo dia mirary farany herinandro ny krismasy mba akafisatsika ilay famonjena amin'ny Andriamanitra atsika sy ny taona vaovao. Dia samy tena Andriamanitra daholo indrindra ho an'ny rivotra ity rehetra ao dia mirary soaten'Andriamanitra indrindra. Om rivotra. Om gropsika. Topatany aloha amin'ny manda zany. Le omaly ihany koa moa zany ankoatran'ny hoe zahako dia misy namana akaiky dia akaiky koa dia omaly koa ny andro natiraly dia tsy zany fa rasolofo ao amin'ny tarika Njila dia tsy haiko izy raha maheno rivotra moa zany fa zavatra mba iraisany amin'ny tsaminy zany hoe mitovy mihitsy ny andro, ny taona, ny volana. Dia iza koa moa le anakahy Joika koa ny anniversaire no maly. Fa raha Joika indray elanelany koa. Mpanjakamo amin'ny fotoana Joika zao. Ohatra hoe mahita mpanjakamo zao koa mahita amin'ny folo. Fotsiny tsika tamin'ny hoe fahavelomana fa dia miraba azy tsika rangaha. Miraba tsy maty foa le seky miraba ny seky tsy maty foa manaina. Tena arabainy. Le izy manko amin'izao tena hoe rivotra moa ty resaka ty zany fotranahako zany nanomboka ny marainanay noko ny vaovao teo amin'ny tamin'ny 9 sy 10 hatramin'ilay vaovao faran'ilay teo dia zaho fa nieritreretra mihitsy fa mamela zany ity zany no nalefa zareo taty dia mba enotsika vetivety ny anina nataony. Meno rivotra miditra mivantana ao ny interview nataony no hoenotsika vao izao io dia zay zany mba tombony amin'ity rivotra ity ary dia faly tokoa zay amin'izany manana an'ity rivotra ity dia ohatr'izao le interview tsy hitany ve? So dia tsy hitany. Io ka hitany Raba tompoko. Miaraba Raimposy. Alefa salama e. Miaraba Raimposy. Salama tompoko. Ohatr'izao le izy. Mandra-piandra an'izay aloha sady miaraba Raimposy zany anaraka mivatana an'ilay interview tsika izay niainga avy any amin'ny faritra Atsinanana any izay fanambarana nataony tatsofoka teknika seky. Fifaliana mihitsy le izy tena zany tena nisan'ny faly zay eto amin'ny rivotra tena faly dia faly dia faly. Hoe la velona mon général ny ambony anankitelo fa mihaino an'le eo ampikirakirana anazy ny eo amin'ny lafiny teknika aloha zany zao hoe ahoana namoana satria mantsy zao mantsy hoe sao dia anontany hoe ora koa zany vaovao zany fa dia hito ara le izy alefa sorany. Je vais vous prendre en vidéo, monsieur le Sec, si vous voulez dire quelque chose. Bon, je suis le général Serge Gélé, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. On a eu un accident d'hélicoptère hier. Je ne sais pas si mes collègues, toi, sont vivants. Néanmoins, je suis vivant, je suis bien arrivé à Maham. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Maham.
remercie le collègue restaurateur. Comment vous appelez déjà? Jason. Jason. Donc, j'ai nagé, nanomboka omaly za nilomano nanomboka tamin'ny fito sasany hariva jusqu'à tamin'ny fito sasany maraina. Mbola tsy toroko no faty, misaotra an'Andriamanitra. Afaka mihinan'ny Premier ministre. Fantako anao fa mitebiteby monsieur le Premier ministre. Fantako fa mitebiteby monsieur le ministère de la Défense. Velona somany tsara ny sege. Afaka 24 heures izy afaka miasa tsara, tsisy maratra fa mangatsiaka fotsiny. Monsieur le Président, tsy maninona ny sege mampalahelo fotsiny fa mety misy maty angamba li namako. Misaotra ny mpona mahambo nandraina. Mafana zao dia hoany amin'ny hôpitaly aloha. Dia téléphoneko moa very daholo a. Dia zay fotsiny tiako atao hoe mba aparitaka kely ny vidéo iny a, mba ho hitan'ny fianakaviako a, hitan'ny karabiasa, hita mba ampira gouvernement. Dia losa mantsara misaotra Andriamanitra. Merci. Akoho Chantecler, akoho fohy sy ompiana eto Madagasikara, omena sakafo natoraly, tsy misy hormone, tsy misy antibiotika. Akoho Chantecler tena azo antoka. Chantecler, ny akohotsika. Te hanao selfie amintsika fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie soriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. Vao mitsika fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Tirez et marquez 2 buts contre notre gardien Malu afin de gagner des goodies et des remises. En plus, un bon d'achat de 1 million d'arrière sur nos habillages façades, menuiserie aluminium, aménagement intérieur sera tiré au sort parmi tous les participants au tir au but. Retrouvez-nous à Nocibé le 26-27 novembre, à Majunga le 10 et 11 décembre, à Tamatave le 16 et 17 décembre et à Tana le 21 et 22 décembre 2021. Europe Alu, innovation continue. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Vaovao-be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manalay taheta, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Salamo, rehefa jerena dia ohatrany tena maty ihany nefa tena tsisy zava-patako mihitsy taloha. Nandalo tao amin'ny sanifera dia ohatrany hoe lasa provetivety teo no torohevitra tsara be azoko tao. Aza mitady afa-tsony fa sanifera no izy. Maro karazany ireo fitaovana azo jifainao. Tsy mora nefa ny misafidy an'izay entana tena ilaina amin'ireo tetikasa fanorenana na fanavozana tao. Sofa misy an'ireo mpanolontsaina ny sanifera. Manoro hevitra sy manampy mandritra ny tetikasa ataonao, asahaza ny volanao. Na matyany ianao na olon-tsotra, tongava amin'ny sanifera. Fahaiza-manao tena mety aminao. Afaka manjifa ihany koa en www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas sy farantaona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany? Ao aloha peka anao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Sakafosika amin'ity fety ity daholo ireo. Foie gras, papelika farci,
Si, des bûches de dessert. Reto ny bonbon andry. Fa nandeha nitety mihitsy zany ianao nividy an'ireo. Tonga dia tao amin'ny leader price daholo ireo. Ohatran'ny mahazatra. Ao sady tsara ny entana, amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety. Leader price. Letriam. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako arintsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatran'ny kanala Andriantany. Izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako, dia mba ho azy ny olana miasa ny kanala, velominy maro tondra-drano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasazy ny fanariana fako ao anaty kanala. Karaiso ny fiovana Baobab Plus no anomeanao izany. Baobab Plus nomeanao finday amin'le marika tsy mety voavidinao hatray. Smartphone natolotra mety aminao satria ianao tia fahalalana mifandray sy milalao. Tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao. Ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro. Antsoy larana 034 11 373 39. Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Décibel 20 vous présente 21 Last Night, grand réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2021 au Dana Club Talatamat à partir de 20h30. Ambiance assurée par DJ Kero de la... l'orchestre Sally Group et l'animateur Florent Pagny. Au programme, grand buffet gastronomique avec le traiteur Fenalto by Chef Samratou. Champagne à minuit, Variam Nanana au petit matin. Invitation 140 000 ariars. Infoline 033 70 344 56. Partenaire Calibat, Audacious, Alaline, radio officielle RDJ. Mba ho tena noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Misy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin. Misy fanomezana atelier déco one Kiss, roue de la fortune, aloavy ao Père Noël amin'ny faligna ankizy. Ary mandraisany tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindinany amin'ny magazay. Cosmos dia mirary Christmas sambatra sy taom-baovao antsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2022 Golden Hour. Le 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden Tana Waterfront. Partenaire Eventia Gold Mix. Votre soirée du réveillon 2022 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Un poulet né et élevé à Madagascar, nourri aux céréales, sans hormones, sans antibiotiques. Chantecler vous garantit tout cela. Chantecler, le poulet de chez nous. Tana Garden, food court vaovao ny avy amin'ny Centre Beoririka. Raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny antseniny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely, tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra, samy manana ny tsirony, sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay e. Food court Tana Garden, ao amin'ny rooftop avant Centre, Kalmandamina be, toerana amin'ilay be. La soirée la plus folle de l'année revient avec sa dernière édition, Last Midnight Madness. Ahmed vous donne rendez-vous le 31 décembre à 19h à l'Hôtel Panorama pour une multitude d'activités selon vos billets. Discothèque animée par Joe Kamikaze et Mox DJ, piscine chauffée, drinking games, jeux vidéo, billard, baby-foot, sans oublier la nuitée avec un petit déjeuner le lendemain, plusieurs bars et un grand RDJ am Siv Maraina. Odio, misy rivotra. Mifoka sigarara koto mamonjy. Raha nanonina ny ilan'ny rivotra. Raha mahita sary manako isika dia sapoka renivozy zay. Efa nikisaka mihitsika, efa nikisaka. Io zao. Io renivozy. Zao tsara ne zao e.
La risantsy to ipotrako zaozao. Ny vola ray bosy tsara tareka. Izay aloha tsika tonga dia andray vahiny miaraba ny rivo miaraba ny ando vao amin'ny MDA mo DMA Canal Plus. Tsy haingo tsara le anarany Larissa. Iza le vehivavy? DMA le DMA ve ny anaranao? Iando ny anarany ka. Ny ando ny maraina. Dia rivo ny anankiray. Iza ny anankiray rivo? Rivo. Akatoko ny fety misy zava-baovao entinareo any. Zava-baovao mihitsy voalohany aloha miarabanareo rehetrarehetra eto dia miaraba mpianatra tokantrano. Akatoko ny fety marina dia aminay efa fety sady satria fety sady miaraka amin'ny Canal Plus ho an'le olona rehetrarehetra izay miaino any an-dalana any ka mbola tsy manana Canal Plus fotoana izao ampidiranareo Canal Plus satria 10 alina ariary monja dia mahatafitra Canal Plus ao an-tokantranonareo ao. Izay 10 alina ariary izay efa miaraka amin'ny bouquet access jerenareo mandritra indray volana ny matériel rehetrarehetra ny installation ataonay maimaimpoana. Tsy mbola misy le tout canal? Le vao mividy aloha access ny jereva mandritra indray volana. Fa ho an'le olona manana Canal Plus efa tany, efa tapaka elaela na ohatr'izany, miverena mandoa réabonnement fa ireny mahazo bonus tout canal mandritra ny 10 andro. Raha efa tapaka ny ohatr'indray volana le izy 30 jours be zao bonus omenay anareo. Oy! Zany tompoko. Zany hoe na mbola tsy manana na efa manana miara mifety amin'ny Canal Plus amin'izao fotoana izao. Izay ankoatran'izay rivo? Raha ohatra hoe nareo hividy Canal Plus, izany hoe aty amin'ny boutique DMA le araka ny tonona teo, raha mividy nareo tsy vita le efa manjifa le izy amin'ny sarany 10 alina ariary, fa raha mividy aty amin'ny boutique DMA Canal Plus nareo dia mbola omenay fanomezana ihany koa be da be le izy fandrasa saiko tany Saint-Riva rehefa misy anazy. Ok ary dia mamerina amin'ny fiarabana ho antsika rehetra izay meno an'izao fandarana izao any atokantrano any. Tany saiko aminareo manaraka eto izany ilay botika DMA, ireo botika DMA ahafahanareo manjifa an'ilay tolotra rehetrarehetra ny tany sainy anotanintsika teo ho antsika eny amin'ny eny Ambohimanarina sy ny manodidina iny, eo amin'ny terminus'ny Buisson 5 eo akaikin'ny pharmacie eo an-tanety misy botika DMA eo afaka lalovantsika raha ohatra ka anjifa an'izay. Eo Ankady fotsy eo ampitan'ny CLC ihany koa, izany hoe raha eny amin'ny party an'Ankady fotsy iny izany nareo dia afaka manantonao. Eo ambany dia Akraoatra akôty amin'ny PMU miakatra kely amin'ilay pharmacie eo nareo misy botika DMA koa eo. 67 hectares ny akaikin'ny parking en face Edaisotra. Andavamamba akôty amin'ny Ponipona amin'ny Fashion. Ivato anatin'ny enseigny commune misy botika DMA. Itosy eo amin'ny Arébus Dal, izany hoe raha mandeha raha eny Itosy eny nareo dia eo amin'ny Arébus eo mihitsy izy. Nandalo teny Itosy maraina amin'ny 7. Eo amin'ny Dal. Manenina raha mba eny avarabola. Nampelaka any any raha ibosy. Entsana aloha ny embouteillage. Tena vao mangirany raha ty any misy ny anararotana le janonanao fitanana le Canal Plus. Midina kely fitiavako anao États-Unis. Eo Andravoahangy raha eny Andravoahangy sy manodidina indray ianao dia akôty an'ny FDC misy an'le FDC eo dia eo ampovoany mihitsy misy an'le botika anay. Ny Ambojanary akôty an'ny Supermaquis. Anosoa eo ampitany BOA, izany hoe eo ampitany BOA eo mihitsy sady eo ny siège nay. Dia eny amin'ny party Anambatolampy tsy mafotsy eny koa mbola misy botika DMA. Raha eny amin'ny party any Talatamaty sy ny manodidina indray nareo eny mihitsy eo ampitany Galana eo misy damaso maitsomaitso izay. Anay reny. Maitsomaitso. Eo ampitany Galana? Eo ampitany Galana Talatamaty eo. Iando ny fanaovana ny installation zany vita ao anatina iray andro raha ohatra hoe tonga maraina. Vita amin'ny hariva tsy manana raha. Raha hariva nareo zany hoe installé any aminareo fa za matahotra mba atriraisana afaka iraisantsika ao. Afaka mijery finalina Koh-Lanta ianao dia ny hariva raha ohatra ka.
zay indrindra. Riva final afaka mijery aika efa vita kanjy Fa anapiko an'izay teny Andrivo zay Laurent raha ohatra ny Nares. hoe ho anareo tsy afaka miseho déplace malgré ohatra ny hoe am'le embouteillage aretina sy ny tariny ity misy contact omenay anareo dia tonga dia afaka miantso direct anay nareo zany hoe tsy midéplace nareo fa ny technicien anay to dia tonga any sady manao paiement nareo no manao installation zareo 34 42 276 75 Maimaimpona ihany ve zay zavatra zay Maimaimpona ihany tsy le antso aloha zany resany zany fa le hoe ano installation any trano sy ny sisa dia misy numéro ahafahana mandefa miantso anay fotsiny zay vidy anjifa anatery zay ohatra ty anana dia tonga any technicien anay raisinay coordonner les clients dia tonga any technicien anay manao installation tsisy vola aloha tsy misy le 10 000 ariary saran'le Canal Plus zay resahantsika teo tamin'ny voaloha zay ihany no alohan'zareo ny aparan'izay 0 ariary zany mandeha tongotra zany le izy tafiditra anaty frais le efa mety tafiditra anatin'le 10 000 ariary ny déplacement anay zany bajaty zany dia tongava reo teny izy ankoatran'izay zareo réveillon 2022 sady manasa anareo amin'ny Canal Plus ihany koa zay afaka eny amin'ny CCI Vato eo amin'ny salle plénière izy io misy fety iarahanareo amin'ny album muzika dia misy DJ kalaza anankiroa misy an'Jet Tax ary misy any Shinchan misy any Jet Tax dia misy any Shinchan raha hividy billet nareo hanao famandria-toerana dia ny 3W ny 3w.ticketplace.io rehefa tapenareo ao zay dia misy karazana événement be dia be ao dia hitanareo fa misy golden hour tsy mety vitako mihitsy vola mandendeny ato am'rivo zay dia cliquenareo miditra ao am'le golden hour nareo dia cliquenareo dia misy hoe réservé ao dia miditra ao am'le réservé nareo dia ao misy an'le plan ana table rehefa mahita an'le misy fotoana misy billet tsotra tompo afaparaka dia ny tompo am'le velolo fa ataovle velolo sady mijery io izy fifampotry dia hitanareo fa misy plan ao dia plan misy piste dia tsy alohetsy ina moa zany scène dia misy hoe reto buffet sy ny sisa dia ao fotsiny cliquenareo le izy hoe ty place metimety kokoa amiko tsara marianeto fa ny réservation dia 170 000 ariary ary tokany io ihany no vidim-pidirana ao anatin'io golden hour manomboka amin'ny 7 ora alina mitongava marozy izy dada zay ankoatran'izay ao amin'ny hôtel panorama last midnight madness manomboka amin'ny 7 ora hariva misy any Mox DJ misy any Joe Kamikaza vidim-pidirana anankiefatra fa anjarana fotsiny no misafidy dia raha mila fanazavana fanampinareo ny 034 47 015 25 na ny 032 65 816 21 tongava maro ihany koa miferina atao amin'ny ando sy Canal Plus DMA tsy bezatra teny eny zay dia fanetanana farina angamba ny ataoko hoe manetana antsika rehetrarehetra tsy mbola mana Canal Plus fotoana zao ampidiranareo an'izany amin'ny sarany 10 ariary monja raha eny amin'ny boutique DMA nareo no mividy le ny tany Saint-Rive teo misy cadeau miandry anareo eny be da be ny zavatra hozaraina eny ho an'le olona efa manana efa tapaka ny trano any miverena manao abonnement fa mahazo bonus tokanal nareo mandritra ny 10 andro raha efa mihoatra ny 2 volana fahatapany anareo mahazo 30 andro nareo tokanal plus be izao farany le numéro le numéro afahan'ny olona miantso raha ohatra hoe tsy te se déplace 34 42 276 75 zay numéro tokan'izay zay numéro zay no azahoanay dia farany dia ahoana raha fanisitesika be toko misy numéro misy anankiray koa re 34 33 807 84 34 33 807 84 50 000 ariary monja dia 50 000 ariary monja dia matafitra an'izay sady raha tonga eny amin'ny boutique dia manareo mety Canal Plus fotsy vidinareo fa misy électroménager ao aminay misy téléphone zany hoe mety sady vidy télé vidy Canal Plus ka miala valy izy miaraka amin'ny 50 000 ariary dia tiany anananay fa za sady te hazo télé réservénay ao ny télé any verena rapide sa tonga dia réservénay anao ty télé ty dia sady mahazo télé vaovao izy mijery Canal Plus Bozy tia mahatao Canal Plus ty ahoana ny elana am'le teny hoe
afaka tsy misy déplace nefa tena malaza le tiako tenenina le afaka tsy mihetsika any an-trano tena mety afaka tsy misy déplace tena tsara mety zany ane tena tsara zany are afaka tsy misahirana mivoaka ao an-trano mivezivezy sady indrindrandrindra misao le embouteillage be amina fety zao de tsara mihitsy nisy izy zavatra zay moa ny valanaretina koa mbola eo mbola mitsikitsiky amitsika rehetrarehetra sady mazana be raha tsy ohatran'ny sekoka tanta silomano fitaka hatramin'ny fito zararaina zay hoe lava be io fa afaka tsy misahirana mivezivezy nareo fa miantso avy hatrany laharan-tarobita 442 276 mbola manana an'le tomobile le maintimainty le misy maitsomaitso le izy zao ery alohatalata eny misy maitsomaitso de misy maintimainty fa neny de Canal Plus zao de tamasy maitsomaitso maintimainty reny rehefa siana de ijery be an'le izy a zao raha avy eo tamin'ny fiara maitsomaitso le Solex ina vidinina je suis le premier abonné de Canal Plus mbola tatao amin'ny arkady ilazako ny anaran'ny mpiasa tao nareo fa izy efa laza teba be any akafa efa tam'zany efa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny voalohany kosa aloha hoe za moa zany le manamafy tam'le hoe niverina teto nareo nanazavany le zavatra nytenen'le ramatoa iny a fa enona tsara daholo ny info sy ny fanazavana mbola rehefa avy ny orana sy ny sisa tsy ela be koa le izy manana fa eo manko le fanadihadiana samihafa ohatran'ny resaka nataonay teo hoe manjavona any any sary raha vao mbola misy rivotra amin'ny voalohany sy ny sisa zava-misy zany amin'ny captage avy any amin'ny satellite ary ianao efa niasa tena noso e Ohatran'ny efa hitako teny ianao eny anoso mihitsy amin'ny asa hitako matadidy mety ena aizao izany kafe sy mofo letsy zany ka espèce rare nge reny amin'ny de tsy maintsy tadidy any mba miteny frantsay keo mba espèce rare reny de za ndray manao filazana zavatra anankiroa le tadiaviko aloha zany ray voalohany a dia fitotoana kafe mitovy amin'ny endry bebe taloha zany hoe misy an'le zavatra ahodina eto ambony de misy an'le tiroara kely ao ambany de rehefa le ahodina le kafe de manao korriatko de sotonina le izy de manitra ery satria vita ny kafe koa de efa mila anendy sy mila hitoto an'izay faharoa ny fitadiavana faharoa de ity hoe mitady ny kasety Gottlieb dossier resaketch kasety Gottlieb voalohany za mihitsy le mitady a rezay mba manana zany de ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fifankatiavantsika ampindramo fa tsy le izy ny andeha ampiasaiko akory fa zao ny zavatra ataoko mantsy averiko avoaka le album PDB ny tena mitady fa za moa hainareo fa imitateur zany hoe hoenoko le izy de averiko alaina feo izy rehetra mihitsy de ataoko CD audio fa tsy manana an'le base mihitsy am'zao tany amin'ny dadabe sary la dadanay ao fa mifasirainy misy de any amin'ny farany misy katsaofika tsy afika de raha ohatra zay no enregistreko zany de katsaofika tsy afika no ataoko everiny olona fa audio x le izy raha ohatra ka zay tompoko ny amiko zany inona enao ameko ny code Canal Plus ny gadely maleo misy a tana club talatamata misy an DJ Kero ny orchestre Sony Group de buffet gastronomique de akoatran'izay ihany koa ny animateur miaraka aminareo de Pani Florent Larissa fa mety hainao ve zao est-ce que tu peux me donner tes codes Canal Plus ninao ka afaka menona 1 2 3 4 nina izay mankasitraka anareo Canal Plus ny vahiny teto mankasitraka iando mankasitraka arivo andray ny vahiny manaraka koa manko tsika ny tena marina rahasoa anareo ie manaraka andray yo mahomby azy aho ie ny tompoko mandro ianao lasa ho amin'ny misosoka amin'ny voay ianao ny voay raimbozy ny teny an'izany tsy maninona zany hoay lasa ihany de tonga indray moa izy mo lasa ihany tonga ihany petrapetra ianao mba tsy nitenenako fotsiny inona moa nareo zany zao tondra zavatra be deaibe sady miteny eo micro ianao nometraka Longridge mazokajy ndray zany zay andrany enao le niaraka tam'le anankiray le teto iny aloha manaraka enao niaraka tam'le ray eto iny mampatsara be le Longridge ty efa niasa teny noso koa ve ianao efa niasa teny noso
misy lalina be mihitsy nareo eto raha Ianao le nandefa misy azy tany satra betsaka tamin'ny fandraisana. Le tena zany. Mampamangy any aminy Ay, Yenso. Miainy Yenso zao kokoa Yenso, mampamangy olo. Sady mitenany ianao dia amizay tsy lany. Ye. Faly miarahaba antsika rehetrarehetra, lao rehetra indray tonga eto amin'ny RDJ, rivotra moa zany mazava ho azy. Efa teto zay tamin'ny tapabolana sa 10 andro lasa zay Yenso. De momba an'ilay présentation kokoa ny resaka teto tamin'iny fa amin'ny ity indray mitoraka ity satria tamin'iny resaka kely an'ilay gobele de be dia be mihitsy ny antso liana tamin'ilay izy sy liana amin'ny ina koa ny produit hafa ankoatran'ilay izy fôtrany intéressant be le produit anareo de tonga eto izahay rery moa zany eto resaka anazava produit vitsivitsy Anboa koa dia ity kely blitika indrindra ity rafraîcheur de bouche izy ity. Ty ny bouche rehefa le manao biso arivariva iny ka misofona tamin'ny manala ny mauvaise haleine ny asany sady misoulager resaka allergie tsika matetika ohatra mandidy ao anatin'ny tenda ao dia tena manala an'izay ilaina be koa izy iny raha ohatra hoe anao andeha rendez-vous ohatra na misipanao io na zavatra professionnel tsifirina amin'ny revatra sampanetako dia tsifirina amin'ny mbola tsy nandramako zay amin'ny maso zay ina fa mpanentaka mahay mivava tonga dia manitra mivava faharoa manaraka an'izay satria fotoanantsika teritery any deodorant mais mafana zao ny andro dia tsy nahazo mbola azo manaraka dia tena izy ity tena manana misy fotoana azy misy fotoantsika dintsika manao deodorant mihitsy fa tsy za rery manao an'izay fa rehefa nampiasa foana n'iny dia ohatra mbola miasa ihany tsy atsifitra izy iny fa bulle dia manala an'ilay tasy mainty amin'ny elika ihany koa izy iny dia tena mba tena miala zany le tenen'le hoe manala tasy le amin'ny elika dia matetika fanontaniany olona hoe mampiasa eo amin'ny hafiriana eo zany manomboka mahita fiovana le izy moa zany arakaraky ny degré an'le izy misy na ataoko hoe na amin'ny tarehy ary na amin'ny rehetrarehetra mihitsy misy degré-any dia misy olona koa somary mora andairana zavatra dia miankina amin'izay le izy miankina amin'izay manaraka azy dia dentifrice longue reach tena tsara be mihitsy izy iny thé blanc dia manala mauvaise haleine ihany koa dia misy olona retina efa avy miborosy nify mihitsy ara mbola mahay mivava ihany dia andramo iny dentifrice longue reach iny ao amin'ny super musique misy an'ireo produit rehetrarehetra zay teneniko reo ao amin'ny super musique Analakely tena tsara be izy iny sans fluor dia miady misy singa ao anatiny ao miady amin'ireo bibikely izay mangoaka ny nifintsika sady manafotsy ny nifintsika ny dentiste misy dentiste anankiray izay tena niteny izy hoe rehefa namaky sy nampiasa an'ilay izy hoe izay aozy izy ohatrany hoe afaka matoky tena kokoa proposé an'ilay izy amin'ny olona mandeha ao amiko izy satria ao daholo ny zavatra ilaina mahafehy hoe tsara kalitao izay dia misy shampoing moa ho an'ireo izay manana olana ny volo tsy maniry tabatabaka mintsana sisisisa dia tia anti-moustique izy iny fa be dia be koa ny asany na vitsika sy ny rehetrarehetra reny arany voarokany daholo miara-miparaka lafrisa dia azo anaovana parfum anatrano koa za manokana indraindray asiaka kely aloha ny rideau dia mba mamanitra ny ao anatin'ny tranontsika ao dia hiditra amin'ireto te reto misy te karazany telo ny any longue reach fa roa zany tsy te anina te ahio ohatra dia iny rose iny raha atomboko amin'ilay brown angambany le te marron tsara ny fikoriana indray izy iny manadio ny rà manala ny mauvais cholestérol manena tavy amin'ny kibo kokoa zany lehilahy le olo normal izy nefa ny kibony ihany notrany firovolana za aloha tsy mamela akaiky dia bandeka mana akaiky anao indrindra stabiliser tout ça sy resaka iny le marron dia iny
ino razy indray a nataon'olona tena nena vatana mihitsy be dia be a ny vehivavy surtout a tena hoe zaso mampiasa an'iny a ao anatin'ilay volana fangaro efa ngeza dia hoe tena ngezaka dia misy kafe koa ay indrasy aloha le thé vert tsy voateniko resaka digestion kokoa le thé vert détox sy anticancérigène le vert manampy amin'ny fandevonankanina sy ny rehetrarehetra maramila zany dia mampiasa thé vert militaire dia ny kafe longritra indray sans caféine izy iny a manatsara ny fahasalamana manamafy ny système immunitaire mampatanjaka ny lehilahy surtout anti-stress antioxydant iny izy iny inona ndray koa zany ikotara zay vao niteny manatsara ny tsara be mihitsy iny amin'izao pandémie zao dia misy karazana pandémie complément alimentaire be dia be anisany tena be mpanontany amin'izao le libao complément de fertilité de l'homme izy io a manatsara ny kalitaon'ny spermatozoïde mampitombo ny performance-ny lehilahy tsy voatondraka le izy fa mampitombo ny manatsara ny kalitao sy ny performance dia ho an'le lehilahy le tsy miteraka reny any lehilahy lehilahy le reny a rehefa natao ny tany efficacité amin'ny resaka infertilité dia 92% zany fiasan'ny libao capsule izy io ho an'ny za aloha tonga dia efa anisan'ny tena hijerevo ahy ny Long Reach Business madany page ahafahanareo manontany azy any AS koa ny compte koa 034 88 707 21 ny laharana ahafahantsika manontany azy ao amin'ny super musique koa misy amarana koa azy vetivety dia tia manko ny tena hoe be natonga anay hoe aleo hitondra produit ihany le gobele dia be dia be iny zafady Larissa mialkaline izay rano izy iny ny rano rehefa alcalin dia tsy tamanao ny les conditions de vie na microbe virus bactérie otrikaretina izy zany raha fehizitsika amin'ny teny malagasy tsy velona ao anatin'izay milieu zay otrikaretina dia mahasolo gel zany izy iny tsika zany raha tsy teo simba ny gel le tsy tsara kalitao reny ny Long Reach koa manana gel dia izay tena mampalefaka tsara ny tanana dia afaka anaovana ny rehetrarehetra raha misotro atsika ny aretina maro be mihitsy ny aretin'ny fo ny tosi-dra ny vavony ny rein ny tsy voatonoko daholo ny infection urinaire sy izay mety ho aretina rehetrarehetra ny fahasalamana amin'ny ankabehany vato izy iny zany misy vato karazany 3 ao anatiny ao zany hoe alcalin naturellement zany le rano fa tsy hoe misy produit chimique akory dia rano mampiditsika ao vetivety vetivety fotsiny any amin'ny akanjo sofonena koa mandrosoy vato dia miaraka amin'ny sanda mozika tsika buffet gastronomique 150 000 ariary le izy dia misaotra ny any mino fa mbola hiverina eto ianao anazava momba le lehilahy tena be mpanontany atao aminato zao be dia be le mpanontany hoe inona kely Yania le numéro téléphone Yania numéro téléphone Yania 034 88 707 21 zay ny laharana page Long Reach Business Mada zay le page miditra amin'ny Ania S zany rehetrarehetra zany mampiditra S aminy any tandremo coronavirus va leo mamono afaka atao ide cadeau tsara izy reto zay bye inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy mianareo zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy mialo mizafa nefa rehefa izy nefa nasa olona alasina hitarana lavila ka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange vaovao be andraminy Gino Ice Tea izay zava-pisotro manalahitaeta
Vitavium du thé natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais. Pour faire bouger les choses, n'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com.